Saotranao hatrany tokolasy sy tokovavy manaraka ity fandarina izany malaza ity. Hitady ho kivy ary hitady ho diso fanantenana amin'ity Madagasikara ity. Ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao ka mamoy fo. Ary isan'andro dia fahatsapany rehetra no mahita fa marobe ny malagasy mitady ho resin'ny fiainana ka tsy vitany hitsoaka ny Madagasikara ho an'izay manana fahefana mbola afaka mitsoaka miala amin'ity Madagasikara ity, fa eo no tsy matady lazonady ara-piainana ka manao ny tsy fanao ary tsy nahazatra sy tsy fandre ny sofina sy tsy fahitany maso no ataon'ny malagasy sasany. Ao anatin'izany ny fanolanana, ao anatin'izany indrindrandrindra ny alajaza sy ny alatra taova izay efa rentsika tamin'ny eny aman-jery samihafa. Mangony fotsiny moa ny varon-janaka etsero ambonin'ny fivarotan-tena izay efa nahazatra, ary tsy ny ray aman-dreny intsony no mivarontena fa hatramin'ny ankizy malagasy izay mbola tokony hianatra aza dia lasa mivarontena satria tsy maintsy mitady hivelomana. Mafy dia mafy amintsika no mitondra izany adihevitra izany eto amin'ity fandarana ity, satria raha nanao izao fandarana izao isika dia tsy nieritreritra ny amin'ny hoe hiresaka lafin-javatra izay mety hitondra alahelo ao anaty ho an'ny mpanaraka izany. Tsy maintsy resahana anefa izany satria zava-misy eo anatrehan'ny fiarahamonina ka mba hahatonga ny malagasy hanana fanantenana hatrany mba hitraka amin'ny fiainana, ary mbola hanana fanantenana hatrany ho amin'ity Madagasikara ho rapitso rafaka pitso ho tafavoaka ity, ary vaoaka malagasy ao aminy dia hamirapiratra sy hatanjaka manerina izao tontolo izao no tsy maintsy hitondrantsika nyity loha-hevitry ny fahantrana eo ampampana eto Madagasikara ity. Ka tsy resy akory ny malagasy, tsy mbola manaro-toky akory ny malagasy, ary tsy ho very mandrakariva ny fanantenana miroborobo ao anaty raha toa ka mbola manana fahasahiana miatrika ny fiainana, ary mbola heverina fa hametraka ny sansana ny vitana lehibe ho an'ny ray aman-dreny hamana izao olana lalovan'ny firenena izao. Raha ny vidim-piainana izay hita isan'andro amin'ny alalan'ny kapoaka ny vary, satria ny andrefesana ny fiainan'ny malagasy isan'andro ho isika dia amin'ny alalan'ny zavatra izay miditra amin'ny vatany sy lalovan'ny masony andehanany tongony ary ataon'ny tanany isan'andro. Ny fahazarana arak'izany no mibaiko ny fiainan'ny malagasy isan'andro, ka raha io fahazarana io no misy fiovana, izany no hitarafana ny onja sy ny edin'ny fiainana hatrehan'ny malagasy ankehitriny. Ny vary no resahantsika satria manodidina ny 4 arivo amin'izao fotoana izao ny kilao ny vary eny amin'ny tsena. Ny vary izay foto-tsakafon'ny malagasy, ary raha ohatra ka io vary 4 arivo ariary ny kilao io no jerevana ampitomboina 50, vary ray gony izany dia manome 2 hetsy ariary ny gony iray. Fa ohatrinona moa ny karaman'ny malagasy iray miasa eny amin'ny sehatra rehetra samihafa misy azy eny no hahavidy vary 2 hetsy gony iray, ary mba hahafahana mampihinakanina maraina atoandro hariva ny ao anatina tokantrano petratsika izany fanontaniana izany, heverintsika fa misy ministry mivarotra, misy ministry mponina, ary ihany koa misy praiminisitra sy filoham-pirenena izay tokony hamaha-olana aingana eto Madagasikara. Heveriny rehetra manko fa dia hoe hatsahatra ny foto-drafitrasa ary hiditra plan social ny fitondram-panjakana. Ny dikan'izay ho an'ny vahoaka tsotra manaraka azy dia hoe hifantoka bebe kokoa amin'ny fiainana ara-tsosialy ny mponina ny fitondram-panjakana, ka heverina fa ho voafehy io fiakaran'ny vidin'ny entana io, satria io no marary sy mahaketraka ny fahaitan-drasana amin'izao fotoana izao. Kananjo arakaraka ny tenenan'ny filoham-pirenena izay, ilay vary tany amin'ny 800, 700 sy 2 arivo ny kilao tonga aty amin'ny 4 arivo ankehitriny. Tsy nahomby arak'izany ilay plan social ny resahan'ny filohan'ny repoblika, ary na izany tokoa ary efa niresaka izany hatrany tsika nandritra ny fandarina teto amin'izany malaza, na ihany koa tany amin'ny fandarina miara-mononjany amin'ny hoe fa inona moa ty plan social resahan'ny fitondram-panjakana ity. Efa nisy dinikasa, efa nisy fikaonan-doha, na efa nisy fifampiresahana ve ahafahana mamoaka tsoaky-hevitra amin'izany plan social izany. Ny valiny dia tsy, satria hevitra maniditra sy hevitra taingitaingina fotsiny ihany nataon'ny filohan'ny repoblika rehefa tsy nisy ny vola atao anatin'ny kitapo-panjakana hanatanterahana ireo foto-drafitrasa izay nampanantenany nambaran'ireo. Raha iverenantsika ny fampanantenan'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fotoana fampielezan-kevitra ary mandritra izao fotoana hita tany amin'ny firenena izao, dia mbola maro ireo fampanantenana foto-drafitrasa izay nambarana. Kanefa mamato tena amin'ireny fanambaran'ireny ihany ny filohan'ny repoblika fa tsy misy fanatanterahana. Dikan'izany mba ahafahana miala bala
satria sarotra ny miteny masom-bahoaka ny amin'ny hoe tsy manam-bola ny fitondram-panjakana ary tsy ho tanteraka ireo fampanantenana nataoko tamin'ny fotoana fampielezan-kevitra sy nataoko ao anatin'izao fotoana hitantanako ny firenena izao dia ny fanatsarana fotodrafitrasa ary ny fizorona mankaty amin'ny raharahara sosialy no nambaran'ilay filohan'ny repoblika. Nanjo isika amin'izao tsika miteny izao dia tseran'ny aina ny vidim-piainana. Fanambaniana ho an'ny vahoaka malagasy ny fomba fiteny ny tompon'andraikitra anatin'ny gouvernemanta ny amin'ny hoe tsy hoe mpitondra ny tsy mahay mitantana fa vokatry ny krizy maneran-tany sy ny ady any Ukraine sy Rosia misy amin'izao fotoana izao. De mipetraka ihany ny fanontaniana ary tiantsika mihitsy mametraka izay ny fanontaniana izay ny amin'ny hoe ka inona ary no ilaina mitondra fanjakana raha toa ka tsy hanamaivana ny fahasahiranam-bahoaka, ka inona ary no ilaina amin'ny fitondram-panjakana raha toa ka hanilika ny fahorian'ny ny firenena amin'izao fotoana izao hany amin'ny zava-misy maneran-tany, ka inona ary no ilaina amin'ny fitondram-panjakana raha toa ka tsy hitondra vahaolana fa hanamafy hatrany ny fahasahiranam-bahoaka. Zay efa tsy zakan'ny vahoaka intsony ankehitriny ka mampamofo azy. Qui s'excuse s'accuse ny teny vahiny. Na hoe arakaraky ny arovan-tena no hiampangana amin'ny zavatra izay nambaran'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Fa inona moa tsy nanendrehany izao fitondram-panjakana izao tamin'ny fitondram-panjakana tany aloha ka nanonganina ny fitondrana Ravalomanina Marika tamin'ny taona 2010. Kilao amin'ny vary arivo na 210 ariary tamin'izany fotoana androany no nanonganana amin'ny marika Ravalomanana. Ka nampahana tenena fa azo ampidinina 500 ariary ny kilaon'ny vary. Fa aiza ny zava-misy amin'izao fotoana izao mifanohitra tanteraka satria ilay 210 ariary ny kilao tamin'ny andron'ny marika Ravalomanana 2010 no vidiana raika apoka ankehitriny andron'ny Rajoelina 2020. Mifamadika mihitsy ny rasa. Ary tsy noeritreretina hoe izany kay ilay tena fahaiza mitantana ilay fitondram-panjakana fa lainga sy fitaka ary tetika natao handrobahana fahefana fotsiny le rehetra rehetra fa tsisy fanatanterahana. Ipahy teo karena efa nanaovantsika fandarina tamin'ny herinandro tato amin'izany malaza ny amin'ny hoe tsy fahaiza mitantana tsotro izao sy tsy fifehezany mpitondra fanjakana ny raharaha ara-teo karena anatin'ny firenena. Inona moa no eritreretina ny amin'ny hoe hiena mividy ny vary ka mpitondra fanjakana ary naporisika amin'ny vahoaka hamboly ary hanondrana Artemisia fa tsy hamboly ary hanondrana vary. Fa mahay ambondrona kaiky ny fividianana dia tsapa tampoka ny fisian'ilay tantsaha malagasy amin'izao fotoana izao. Io tantsaha malagasy io anefa no atao tsinitsinina ary omeny ny fitondram-panjakana vahana amin'ny alalan'ireo ratsa mangaika ny fitondram-panjakana amin'ireo asa aman'andraikitra samihafa eny anivon'ireo sampan-draharaha, ireo mpanambola, indrindra ireo vahiny mpanambola izay misehatra amin'ny tontolo ara-toe-karena eto Madagasikara, vahana mamono ny tantsaha malagasy amin'ny fakana ny taniny sy ny tambariny sy ny tanimbolony, fakana ihany koa ny velaran-tany izay tokony ahafahany manao fiarekarena araka ny tokony izy. Betsaka ny malagasy mitaraina amin'izao fotoana izao noho ny halatra tany fanodikodonana tany hataony ny mpanambola vahiny na mpanambola malagasy izay akaiky ny fitondram-panjakana. Famonoana ny malagasy izany fanapahan-kevitra izany. Dikan'izany tsy amin'ny alalina ny famonoana mivantana ihany ny atao hoe famonoana fa amin'ny alalina ny famonoana ankolaka ihany koa io vidim-piainana io ary io fandrobana ny harena ary indrindrandrindra ny tany malagasy io dia mbola famonoana ankolaka ihany atao amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Izany no anairantsika ny amin'ny hoe azakivy manana finoana, manana fanantenana fa ho avy ilay maraina ho anao ry malagasy. Tsy amin'ny vanim-potoana marary sy mafy tahaka izao no isika ny Nipogan ka hanome ity firenentsika ity eo an-tanan'ny hafa izay tsy nikendry afa-tsy ny hamotika sy ny andropa. Tsia! Tsy maintsy mijoro isika ka amin'ny fotoana rehetra izay tokony hijoroana hilazana ary ampahafantarana ho amin'ny mpiara-belona amintsika fa mbola manana anjara hanavitra ity Madagasikara sy ny vahoaka ao amin'ity isika dia tsy maintsy ary fanentana hametraka firaisan-kina vaovao indray. Izany dia tsy maintsy aseho amin'ny alalan'ny endriky ny firaisan-kina mpifidianana ka rehefa tonga ny vanim-potoana hanaovana izay latsa-batom-pifidianana izay hametrahana indray ny safidy amin'ireo olona homena mandahy hitantana ity firenena ity dia ny rehetra mihitsy ny antsoina amin'izany fotoana andro izany mba hanefa ny adidina ary hanomezana toky amina olona ny amin'ny hoe ity no lakile sy mahavaha izao olana rovantsika izao. Arak'izany tsy mametratra no miteny fa fanenenana tongotra aman-tanana no nametrahana izao fitondram-panjakana izao ho an'ireo izay ny safidy izany. Tsy fanesoana ihany koa ny milaza ny amin'ny hoe diso lalana ny tolom-bahoaka natao ny 2010
ary nietraketram-pahefana 2024 tamin'ny alalan'ny doublon. Manarina izany tsika ka raha voalohany, faharoa tsy hamerina intsony fahavoazana fantelina. Izany no ilaina ny firaisan-kinanao ny malagasy ka hampita ny hafatra rehetrarehetra miainga amin'ny alalan'ireny hetsika samihafa ireny, ny amina hoe ndao soratiny anarina ao anatin'ny listim-pifidianana fa hanefa didy isika, hanome fahefana vaovao indray amin'ny olona izay heverina fa hanafaka ny firenena ao anatin'izao lavaka mangitsikitsika izao. Mizotra amin'izany lalan'izany tsikelikely isika ka miezaka ny tsy tafiditra ao anatin'ny fandriky ny fitondram-panjakana, mbola te hifikitra ny fahefahana indray ka mampiasa ny fahefam-panjakana amin'ny alalan'ny seni izay tsy manana fahaleovantena ankehitriny. Maily eo anatrehan'izany atokotiko Madagasikara sy ny filoha Marc Ravalomanana. Izany indrindra no mahatonga azy ireo maneho firaisan-kina tsara miaraka amin'ny mpanohatra amin'izao fotoana izao, mba hitovy ny feo, hitovy ny tady-dokanga hiady ho an'izay hoe fahadiova amin'ny fifidianana week-end rehetra 2024 izao, mba ahafahana manova ny firenena ity. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompokolahy, makatelina tompokavy.